fa taorin'ny lalao dia rapirahalainy iny dia anisin'ny resaka anifanaovan'ny namana Jacquinora Kotomanina tamin'ny mpanazatra Menakely sy mpanazatra ny Fosa Junior zany sy Daxa kapitenin'ny Fosa izay manambara sy milazalaza ny fahavononan'izy ireo hiatrika izany lalao afrikanina izany. Ny moral zany ho an'ny mpilalao namako zany efa mombe daholo satria efa vonona tsara zany zay Fosa Junior miaraka amin'ny mpanazatra sy ny staff technique rehetra amin'ny Fosa Junior zany dia ny teknika entina amin'ny match aller moa zany resaka fanodonam-bola sy eo amin'ny fampiam-bola amin'ny fanezahana tany amin'ny fanasan-tena. Efa fantatra le Léopard inona no mety hoe tombony ho an'ny Fosa amin'ny lalao io? Tombony amin'ny Fosa zany zaloha somary mavesabesatra amin'ny Fosa Junior. Fosa Junior amin'ny kelikely nefa afaka manasavatra tsara zany izay Fosa Junior. Teknikady aloha voalohany atao zay tsy hidirany gi ary ny forme ny ankizy amizao tena fa 100% en forme fa sady efa nahita ny adversaire koa zay tany Kenya ny staff BDB fanitevatra mirala fa zay zao manomboka mivisionner les cassettes fa tokony izy aloha atao zevitra azona résultat tsara rehefa any Kenya. Manaona fahafantarana an'izany hoe baolina any football any Kenya zany fandraisana anjara voalohany ho amin'ny Fosa ty Afrika mety anahoana mivokatra amin'ny lalao mandroso? Any fandraisana anjara Fosa aloha le anarana Fosa no nandrendra voalohany fa ny joueur dia anisan'ny fananao BDB ihany tamin'ny seritra ny Afrika fa ny lalaon'ny Kenya efa nitelento efa avy Kenya ny staffnay efa nifilmer le film match fa manomboka rapide zay visionnaire dia manao zay technique ahafahany ahazoana vokatra tsara. Fampanantenana ro an'ny petit baolina kitra malagasy amin'ny lalao? Fampanantenana aloha zay sila fa anao hevitra zay tsy ho resy misy voalohany andresy farafaratsy ny match niny.